raha tsy misy ny vahaolana ho raisin'ny fahefana mpanatanteraka dia ina hitarika amin'ny olana hafa eo amin'ny fandraisana ireo olona manana raharaha atao eny anivon'ny fobe ny fananantany ny fitokonana fobe tanteran'izy ireo manerana ny nosy hoy ny filohan'ny voamera manokana mpanadiady mikasika ny olany fananantany eo anivon'ny antenimera pirenena. Ny antsura fahefana mpanatanteraka mba hamao anatin'ny fotoana fohy ny fitakiana ataon'ireo sendika ny mpiasa amin'ny fananantany ny filohan'ny voamera manokana mpanadiady mikasika ny olona amin'ny fananantany eo anivon'ny antenimera pirenena. Aloha zany dia aloha mba mafisoko eto mihitsy tsy hoe rehefa misy mitaky zavatra eto amin'ny firenena dia politika foana ka zay dia manao antso amin'ny filoham-pirenena ny premier ministre lehibe ny gouvernement na dia fiterina azy ary tsy fanaraka lalam-panorenana fa izy mandeha fangarahana andavanandro manao antso amin'ny ministre tompon'andraikitra fa efa niona taminay lehibe ny syndika eo fa zay dia samy laza fa tokony hovanainga ny olona io ary tsy tokony hisirisiry ny fanjakana fa mitombona mifangatahana ireo ny vomafy amin'io anie dia mivahoaka satria inona moa no tena olana izay hatrany ampiandohana hatramin'ny mbola ny tamin'ny teteza mita dia efa ny tena ajoroa ny ministera fitantanana amin'ny fananantany ka mba inspecteur de domaine na ingénieur topographique amin'ny tantanana io fa resaka teknika io raha poste politique io dia mio ASVM fa tsy olana dia tsisy inspecteur ny domaine ho ASVM avy eo satria zany politika amin'ny fananantany zany mila diniana amina technicien faharoa miteraka olana betsaka eto lefa ampiatona amin'ny resaka tanim-panjakana io satria indranay le tanim-panjakana reny efa mipetrahan'olona amapolo taonany fa mikarakara ny taratasy fotsiny izy fa telo manarakarak'izay miasa isan'andro ary no ny fobe ny fananantany 500 isan'andro ny fitaranana tonga ty aminay amin'ny fitavy savona sy ny famezivezena olona ataon'ny tompon'andraikitra sasany ka dia zay no tena mba miantso fitondram-panjakana zay jereo akaiky io. Sosikevitra anatolony ny tokony hametrahana ministera manokana amin'ny sanany fananantany ny fametrahana io departement io izy dia ahafahana mametraka vahaolana maharitra eo amin'ny olona amin'ny fananantany eto Madagasikara amin'ny fivoriana rahampitoana ny voameram-panadiady tariny Atsoaty dia andray ny sendika ny mpiasa amin'ny fananantany izy ireo ary anasany ihany koa ny ministera mpiamin'ny fananantany mba hijerena vahaolana maharitra mikasika ny fananantany eto Madagasikara.